anisan'ireo firenena manana ny lazany maneran-tany eo amin'ny famokarana kafe i Madagasikara hatrany amin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Ny karazany robusta sy arabica no niavaka indrindra tamin'ireo kafe nambolena izay manana ny kalitao tsara indrindra. Raha ny fanadihadiana nataony manampahaizana iraisam-pirenena nandritra ny atikasa natao teto Antananarivo ny 2 Aogositra 2024 izay niarahana tamin'ireo mpisehatra amin'ity lalam-piariana ity. Notarian'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana, ny Ministeran'ny Varotra sy ny Indostria, ny sehatra tsy miankina, ny mpamokatra eny fotony ary ny tetikasa PIC izay mpanohana arabola sy arateknika izao atikasa izao dia tsy nitsahatra ny totongana ny vokatra kafe teto Madagasikara. Vahaolana maharitra amin'ny fametrahana ny paikady hoentina mampiroborobo indray ity lalam-piariana kafe ity no votoatin'ny atikasa natao. Kafe natao androany zany hoe nampanao fanadihadiana zany ny tetikasa arahana tamin'ny ministera mandraikitra ny fambolena moa mba hahafahana mahalala ny zava-misy ary hamaritana ny paikady. Hita teo anefa fa tena nidina dia nidina be mihitsy ny kafetsika raha ny vokatra zay fanadihadiana zay satria raha niainga ny firenena niainga niaraka amintsika tany amin'ny ataontsika hoe 1990 tany hoany ny Vietnam nitovitovy tsika tonga zara 500 tonnes ny exportation, Vietnam tonga 1,500,000 tonnes ny exportation. Tena nidina zany tsika na mifampiakavina amin'ny vokatra production tiako tenena nidina ihany koa tsika amin'ny resaka kalitao. Ko raha le resaka natao teo dia hoarafitra moa ny paikady fa efa hita soritra fa tsy maintsy manatsara ny famokarana atsika, mampiakatra ny vokatra atsika mba haminona ny sehatra amin'ny tsena anatiny aloha satria efa manomboka manafatra kafe i Madagasikara. Marina fa mbola ataontsika hoe latsaka ny 1000 tonnes eo nefa na izany ara tsy tokony hoe fenotsika aloha zany ny filana anatiny dia zay vao miresaka ny fanondranana. Ka ro lafin'ny kafe roa reo ataontsika hoe ny robusta zay manendrika ny côte est manontolo izay mahafoka vahoaka marobe lafiny ray zay. Ny kafe zay ataon'ny hauteur ny zay tao hoe ny kafe tsara indrindra eto Madagasikara dia hita ao anatin'izay ny tasy na ny ambositra ny fianarantsoko voalaza teo ireo zany no heverina fa tokony hoe andehanana ny stratégie zay mila faritana zany tsy maintsy qualité ihany no ampiakarina. Kalitao mampiakatra koa tsika ny productivité satria ambany dia ambany ny rendement ny Madagasikara zany raha miohatra amin'ny firenena-kafa. Ko raha feheziko ny asan'ny PIC aloha raha mikasika ny kafe filière kafe dia atao hoe vao manomboka ity famaritana ny paikady ho an'ny ministera aty zany no ataoko hoe fanombohana. Koa mila fiaraha-miasa maro ao ny mpamokatra, ao ny mpanodina, ao ny mpivarotra. Zay rehetra zay heverinay fa mila hivoaka amin'ny paikady ateraka aorinan'izao atrikasa natao teto zao. Iray amin'ireo fa miroso amin'ny fampiroboroboana ity lalam-piariana kafe ity ireo kooperativa mijoro any amin'ny faritra atsimo atsinanana, Vatovavy, Fitovinany izay toanina ny fandaran'asa défi. Taloha zay tamin'ny 2021 nanao gaine sotra. Da hita zany fa hitan'ny programme défi zany fa hoe narisika ny etansaha ary mila fivoarana ary koa nazoto nagnatanteraka an'izay dia nahazo taona amin'ny défi amin'izao papier tsara be zao. Agnatrikasa zay azony raisiko eto zany da voalohany indrindra fanasarana ny kalitao zany ny tena voaraiko tsara ahafahan'ny Madagasikara manondrana entany any ivelany satria le fa tsara ny kalitao araky ny formation le café lavé zany 95% ny olo any États-Unis sy Europe zany mankafy robusta lavé fa sy traitement parvent humide satria be dia be le acide amin'le robusta. Tanjona amin'ny ankapobeny ny amerenana indray ny lazan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Marihana fa tonga n'an'le voninahitra ity atrikasa ity izay nisolotena an'Andriamatoa Ministra ny sekretera jeneraly ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Ramatoa Rarinomena Fanja.